fametrana orinasa gouvernement zany tena loha efatra zany vokanay ny voalohany zany dia hoe ny fiarovana tontolo iainana satria Madagasikara ny jusqu'à gouvernement azafady resaka biologique na resaka mihitsy amin'anaty le hoe fiarovana tontolo iainana zay le hoe fampandrosoana maharitra hoe le développement durable faharoa manaraka zay koa ny orinasa gouvernement koa misehatra amin'ny resaka hoe miady amin'ny tsy fanjarena sakafo zany hoe lutte contre la sécurité alimentaire raha te hiala amin'ny fahatrana Madagasikara dia fambolena ihany mampetraka ara-pahamena voalohany fahatelo koa dia fampandrosoana tontolo ambanivohitra satria any dia hoe be lehibe zany valopolo isanjato ny vahoaka eto Madagasikara dia any ambanivohitra nefa jerevy raha ohatra jerevantsika amin'ny arikarena roapolo isanjato ihany zany ny fambolena amin'ny resaka amin'ny arikarena zany hoe 20% du PIB nefa valopolo isanjato ny olona mipetraka any ambanivohitra any afara moa dia hoe tsara koa zany mba hoe manadratrana amin'izay ny hoe fambolena biolojika io zany tena hoe fahitako azy antoka ny fampandrosoana koa ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara sy tany Afrika ary zay zavatra nataoko tamin'ny herinandro azy tany Cape Town angamba hitanao tamin'ny gazety tany Afrique du Sud tany teny Tunisie dia hoe tena hoe tokony voizina amin'izay fambolena biolojika tokony tsika maka nanao le tafiditra anao be dia be ny convention politique nefa hitako zany fanjakana zany mbola tsy tena hoe manentana le olona sensibiliser ny olona amin'ny resaka biolojika indrindra tsika raha ohatra hoe anondrana entana avy any ivelana ilaina sy zavatra zay asy adino fa ny fambolena biolojika io no tena azahoantsika tombotsoa bebe kokoa hoandrindra hoan'ny tantsaha eto Madagasikara fa izy io zany mila fampianary mila fifanana koa hoan'ny tantsaha ary izahay zany anisan'ny orinasa gouvernement dia vonona misy zay anampy ny tantsaha amin'izay zavatra zay amin'izay sehatra biolojika misy fampifanana ny olona amin'izay sehatra sahy manova le sahy manova indray io zany le tsy voatery hoe olona manana diplôme fa hoe raha vao ambony hoe manomboka amin'ny 20 taona zany dia hoe sao dia ampina amin'izay zany zay tanora manana tetikasa hanao zavatra na Madagasikara amena fitaovana izy dia zay mahatonga ny tena androany ho an'ny olona manana nazy mpakasitrana androany nazy diplôme hoe tandremo mila fitaovana koa nareo raha miditra sehatra amin'izay amin'ny resaka asa to fandarana satria nareo zany tady famatsian'olona nareo inona tokony ataonareo anatina banky inona dossier tokony atao apetraka anareo tady partenaire nareo tsy misy mametraka projet amin'izay nareo inona ny tetikasanao ahoana ny présentation anaovana zany daolo zany anao société anao entreprise individuelle zany daolo ampianarana manontaniana zay ary zay mampiteniko aminareo nanareo amin'izay ny diplôme fa doa fenona amena fitaovana indray nareo ahafahanareo miatrika amin'izay tontolo fandarana eto Madagasikara miasa ny olona anakiroa tena hitako ny voalohany zany mazava ho azy dia nety manana tsy manana nety manana raha manana zareo jerevanareo mitary zanam-bola hoe ampamindram-bola any banky any microfinance efa mahatratra roapolo isanjato isan-taona any izy nefa tsy ohatra raha ohatra hoarina any Maurice zao na la Réunion dimanjato enina isanjato io 6% 5% taux de crédit eto Madagasikara roapolo isanjato aiza-tsona na hiasa zareo dia maskarena ihany dia izay tsy misisy tsy manana tombo misy zay ny voalohany faharoa manaraka an'izay koa ny fifanana tsy ampy fifanana ny tantsaha eto Madagasikara zay ho nazavaiko taona ny fampiasana zesika moa tena andeha ambanimbany mitany fampiasana zesika eto Madagasikara mahatratra 10 kilo isaka hectare mandeha anao any Afrika Atsimo 10 kilo isaka hectare mandeha anao en Europe mandeha anao ny Chine nareo efa mandratra 200 kilo par hectare zay zany anisan'ny olanatsika hitanao na fomban'ny fambolenantsika mbola le traditionnel misy tena mbola tsy miditra am'le hoe fambolena moderne amin'izay tsy ampy équipement kotsika afara ny zavatra koa le hoe tsy fisy fandrimpahalemana koa ny ambanivohitra ny insécurité be dia be ny olona ty ambo fa tabaraka be matatra ny olona ny vokatra angalarin'ny olona hitanao io resaka fompiana no zany daholo anisan'ny olana lehibe tsy mampandroso ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara afara angamba fantarako koa ny
infrastructure lalana ao fo ahoana na ny fampiakarana amin'ny entana ahoana lalana ratsy be sahirana gouvernement fotsiny isan'ny gouvernement ny coût de transportnay efa mahatrara 10 isan'andro 50% de coût de production satria ny lalana ratsy be. Adina no mahatongatsika mbola anatin'ny hoe ambony fandifandifanana rehefa lavela mahatonga zay tsy ampy le vokatratsika tsy ampy izy ambany de ambany ameko ohatranakavisa aloha resaka vary eto Madagasikara tsika zany ohatra hoe jerentsika tapamokary na ny resaka vary mahatratra roa na telo taona isaky ny hectare nefa raha oharina amin'olona tokony mahatratra 8 taona 8 à 10 taona vola tena lavitra be lavitra ezaka be tsika zay teneko aminareo le tsy ampy misy le vokatra fotsiny raha manao sika mamokatra matetika dia ho an'le tany misy anao amin'ny fianakaviana amin'ny fokotany misy anao efa feritsika efa mahatratra 10 tapitrisa eo nyvahoaka eto Madagasikara izay mahatonga atsika mampiditra vary ary tsy mazava koa ny politika ny fambolena eto Madagasikara inona tena tadavintsika vonona ve tsika ampandrosana Madagasikara masaka fambolena dia inona ny voto ataontsika fantatsika ny katsaka ilayntsika katsaka aza ve Maurice ve manafatra katsaka any Afrique du Sud any Argentine ny varytsika ndray mampiditra vary eto Madagasikara tedebe ny siramamy ny lafariny sany daholo itsika dia mampalitsika izay mahatonga nefa hoe Madagasikara grenier de l'océan tokony maletena itsika tena volatsika ary zay zany zavatra midivan'ny fifamako dia ny resaka fambolena sy ny agribusiness izany hoe zany zay zavatra vita tatorana andoha anaovako transformation zay vao alefatsika ny